Zahabavy ny kortianina voalohany fahadimy andiny fahasiny dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anatelantsika any Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Marina zany fa amin'izao fiainana izao aneka ny zavatra mandrisy fanantenana, amin'izao fiainana izao aneka voafetra ihany ny fiainana eto ambonin'ny tany, amin'izao fiainana izao aneka misy zavatra mety tsy ampoizina ihany koa, mety ho simba, mety ho rava, mety hafoy amin'ny fotoana foy. Fa hoy ny Baiboly milaza mana hoe tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy no tena nantenantsika n'Andriamanitra. Izay ilay tena antoky ny fanompona izay ataontsika eto amin'ny toerana itony, mba anomananao ilay mandrak'izainao, anomananao an'ilay ho avinao. Ary eto dia hijerisika toetra anankiray izay anisan'ny maha-olona ny olona izay tokony iraisantsika lesona. Ny olombelona dia mora varimbarina amin'ny zavatra maro, mora varimbarina amin'ny zavatra maro. Ny olombelona indraindray dia mety variana amin'ny fahoriana mantsoa, rehefa mafy ny fahoriana, rehefa mifanotona ny fahoriana dia variana ao anatin'izany ny olona ka miady amin'ny fiainana. Ary dia indraindray tsy mahapoitra izy fa tototra ao anatin'izany fietehana ny olona na ny fahoriana zava-mantsoa izany, ka ranomaso fitarainana sisa no any azo atao. Indraindray dia variana indray amin'ny zavatra mamirana izao tontolo izao ny olona, indrindra amin'izao vaninandro misy antsika izao dia misy zavatra misy indraindray ataony devoly anairana ny olona, ny fon'ny olona, ny mason'ny olona. Ary indraindray dia variana amin'ireny zavatra mamiratra mamitona ireny ny zanak'olombelona. Zany dia mahatonga ny olona anadino na anamaivana ny fanomponan'Andriamanitra indraindray. Mora manadino na mora variana amin'ny zavatra maro ny olona. Indraindray dia variana amin'ny andraikitra maro samihafa, angamba mpianatra, angamba mpiasa na miandraikitra zavatra lehibe anankiray, dia variana ao anatin'izany, variana amin'ny fianarana, ary variana ao amin'ilay andraikitra. Indraindray dia adinodino ny fanompona an'Andriamanitra. Mety hoe zavatra mahavariana ny olona. Indraindray dia variana amin'ny fitahirana, angamba mety ny natao tahaka ilay lera voalaza amin'io ka faharoambinifolo voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa namokatra ny zavatra nataony dia nanitatra izany, ka dia adino ilay fanomponan'Andriamanitra, adino ilay fiainam-panahy. Variana amin'ny fitahirana maro samihafa, ary dia adino tanteraka ilay fanompona an'Andriamanitra. Andray variana amin'ny fiahirana ny zavatra araka iteny fity izay mantany ihany, kanefa dia mahavariana ny olona, tolokoloina, atao izay atomovana, atao izay aravirary ny fiainana ranofo. Ary indraindray dia lasa maivana ilay zavatra ara-panahy. Eo indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra eo amin'izay andiny vatisika voalohany milaza mane notairin' Jehovah ny fanahin'i Zerubabel zanaky Sealtiel, notairin' Jehovah ny fanahin'i Josoa zanaky Jozadaka, notairin' Jehovah ny fanahin'i Vokazisa, mba haninona, mba hitotoka iray, mba hiezika iray ny asan'Andriamanitra, satria ny olon'Andriamanitra dia manana taotona lehibe anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. No zany dia eto asehony tenin'Andriamanitra mazava tsara, mora variana ny olona. No zany dia manaitra Andriamanitra, ary ny fanairan'Andriamanitra ny olona dia manana taotona lehibe mba tonga ny olona hifoara-panahy, mba tonga ny olona azo ny toromaso. Ary zay ilay lazainy bokin'i Matio 7:20, raha natory ny olona, raha natory ny olona resaka mpamboly anankiray izy nataony anohatra, rehefa lasa natory ny olona dia ny tenin'Andriamanitra
indray ny voaratsy tsy voatsara vany nafafinao, tsy zavatra tsara vany mikendrenao, tsy tanjona tsara vany mety lokasainao, ka nahoana no misy voaratsy maniry ary raha mety ianao avelao mitsy ate mba lokotra zany hoy ilay tanjona ny sary araka ny voaratsy. Dia nisy ohatra moa nambarany teo ny amin'ny zavatra maro zay nirongatra ary mampiseho ny toepana na ny voaratsy na fafiny devoly eto amin'izao tontolo izao zany, fa ho avy amin'ny fotoana zay anangonana anavana tanteraka ireny voaratsy ireny. Ny vokatra zany dia ho angonina ka hodorana, fa ny voatsara kosa ny vokatra zany dia ho angonina hoentina ny antsika ilazana ny fanahintsika zay namokatra voatsara teto amin'izao tontolo izao indray androany dia hoentina Andriamanitra ho any amin'ny voninahitra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Koa maherezy matanjaka atseo ny asan'Andriamanitra ary rehefa mandroso ianao, rehefa mandroso hatrany hatrany ianao indray androany dia tsy avelan'Andriamanitra ho verimaina ny fikelesana ina zay nataona ty amin'ny tantya, fa indray androany andray valitsoa ianao, andray vokatsoa ianao ao amin'ilay fiainana mandrakizay any an-danitra. Ataovy amen zany raha mba tena ianao izany raha lasana-basy. Eto dia manome sany lehibe anankiray ny tenin'Andriamanitra, manana zavatra maro anairana ny olona Andriamanitra, fa ilay toetra maha-olona ny olona dia mora manadiny, mora variana eto amin'ny zavatra ty tany ity, anka manamaivamaivana manadina ilay ny zavatra tokony atao eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eto any dia voalaza hoe notairin'i Jehovah ny fanahin'i Zerubabela zanaky Salatiely, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nitairin'i Jehovah ny fanahin'ireo olona ireo dia taika tokoa izy ireo, nitsangana izy ireo ary nandeha izy ireo nanatanteraka ny fandrafetana ny tranon'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny nomba azy taoriana zay raha manaraka tsara ianao dia mbola nametraka teny fikazan'Andriamanitra aminazy manao hoe ny voninahitra ty trano itya dia ho lehibea noho ny tany amin'ny voalohany. Halleloia. Eka nefa ho tanteraka eto amintsika izany ka raha manketaeta ny zanak'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity, ny voninahitra ty fiangonana ity, ny asan'ity fiangonana ity dia mbola ho lehibe lavitra indray noho ny tany am-piandohana. Halleloia. Raha manaiky ho tain'Andriamanitra isika, raha manaiky ho fazon'Andriamanitra isika, raha manaiky isika ka volona indray hitsangana araka ny fanainan'Andriamanitra ho tanteran'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity izany teny fikasana izany. Zerubabela ka mba fantatsika izy ilay lehilahy mpitarika ny jiosy miverina ho any Jerosalema avy tany amin'ny tany fahapapoana, ary Zerubabela io ilay ambaran'ny tenin'Andriamanitra any am-boky Zakaria 4:4 hoy Andriamanitra aminazy manao hoe ry Zerubabela ny tenim-bohatra lehibe dia ho tonga lemaka eo anoloanao, kanefa tsy aminkerina mpahatanjana amin'ny fanahiko reny ary hoy Jehovah tompon'ny mamo. Hitanao fa rehefa maniraka olona Andriamanitra, rehefa manaitra olona Andriamanitra dia manana programa Andriamanitra, manana zavatra tanterahana Andriamanitra, ary raha miaika isika manatanteraka ny baikin'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no hiato anao, Andriamanitra hiasa ho anao, Andriamanitra hatanteraka ny fikasana rahateo satria manana programa tsara eo fiainanao Andriamanitra. Indray misy olona varibariana ohatrany hoe velona fotsiny eto amin'ity tany ity, ohatrany hoe velona tahaka ny olona rehetra dia miaina tahaka ny olona rehetra dia tonga ny maraina dia misakafo baka ny an-dakozia dia mandeha mianatra mandeha miasa, hariva ny andro dia matory. Dia ohatran'izany foana ny zavatra fiainan'ny olona lasa rotina ny fiainan'ny olona impendraiza. Ny zanak'Andriamanitra nefa ny olo vonjy, ny tena olon'Andriamanitra maro dia manana zavatra ilaina lehibe. Andriamanitra ilay miantso antsika, Andriamanitra ilay nanangana antsika eto amin'ny toerana tonga izao, manana tanjona lehibe amin'ny alalantsika rirana sy anabasy. Tsy nofonjena fotsiny ihany, fa nofonjena mba hiasa ao an'Andriamanitra, nofonjena mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, nofonjena mba hanitatra
baraisoanao ritoanak'izany Zerubabela ranak'Andriamanitra rinak'Andriamanitra ry zanak'Andriamanitra eto amin'ny tontolon'ny tony na dia miavosa tahaka ny tendrombohitra aza ny olana eo anoloanao rehefa nofonjen'Andriamanitra ianao rehefa natsoin'Andriamanitra ianao ho piara ny asany ho tonga levaka eo anoloanao izany miaiky ianao raha mandroso ianao raha misangana ianao raha mety mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao izana ilain'Andriamanitra mba tonga zany atateraka ny tendrika zan'Andriamanitra ho tonga levaka eo anoloanao izany kanefa tsy amikesa mpahatanjana amin'ny fanahy Jehova tompony maro. Misy atraikany eo amin'ny fiainanao mantsy eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fijerevana ny asan'Andriamanitra ny fanamafanana ny asan'Andriamanitra raha mamanitra ianao eo amin'io Agai toko voalohany andiny fahatelo andiny fahafito andiny fahasivy dia miveriberina ny teny milaza mare tinio ny lalanao tinio ny lalanao namafy ianao nefa kely monja alotsonjay nitafy ianao nefa tsy nafa mihinana ianao nefa tsy voky hoy valaza ny tenin'Andriamanitra tinio ny lalanao tinio ny ataonareo hoy valaza ny tenin'Andriamanitra misy fiatraika eo amin'ilay fiainantsika andavanandro indrindra ho antsika zanak'Andriamanitra ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny tsy fieverana ny asan'Andriamanitra fanamavanana ny asan'Andriamanitra izao misy atraika lehibe eo amin'ny fiainana andavanandro izany azay no ny tanànatsika fa raha manaitra ny olony Andriamanitra ny zavatra ilaina dia izao ny foazatsika amintsika hiara-miasa amin'Andriamanitra namatsanabavy dia raha ho Andriamanitra noho izao raha manaitra antsika Andriamanitra mampitora izao afaka izao amin'ny takariva ity ny tanjon'Andriamanitra ny programan'Andriamanitra dia tehitany fiainanao hatrany Andriamanitra mba hitoy ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao na ny fiainana ara-nofo indrindra ny fiainana ara-panahy ary ny fihavarana izao fiainana manakizay any an-danitra fa ny fanamaivanatsika ny tsy fanatanterantsika alla sitrapon'Andriamanitra fiara-miasa amin'Andriamanitra dia misy atraika zany eo amin'ny fiainanao andavanandro hoy ny tenin'Andriamanitra manazava ianareo dia nanapoa azo be mihitsy namafy be kanefa kely notsinjay mitavy kanefa tsy mafana mihinana nefa tsy voky zany ake zava-misy rehefa maivan'ny olona ny asan'Andriamanitra rehefa maivan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra zany zavatra misy eo amin'ny fiainana dia zanak'olombelona ity noho izany te hitahy atsika Andriamanitra te hanisy ho atsika Andriamanitra zavatra lehibe ilain'Andriamanitra aoka hiara-miasa amin'Andriamanitra ianao alleluia aoka hiara-miasa amin'Andriamanitra ianao amin'ny Ezra toko voalohany ndege ho vakilakely Ezra toko voalohany ary ny andininy voalohany dia zao no volazan'ny tenin'Andriamanitra atririmin'ny andiny fahatelo sitrapon'Andriamanitra tokony hita eo fiainantsika tamin'ny taona voalohany nanjakany Kirosy mpanjakan'ny Persia dia mitahirin'i Jehova ny fanahin'i Kirosy mpanjakan'ny Persia mba anatanteraka ny tenin'i Jehova izay nampilazay tamin'ny vavany Jeremia ka dia nandefa tenihana ny fanjakana rehetra izy sady nataony misoratra koa izany manao hoe izao nolazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia ny fanjakana rehetra amboniny tany dia efa nomeny Jehova Andriamanitra ny lanitray ary izy efa nandidya hanao trano ho azy amin'ny Jerosalema izay anjo izavy moa aminareo ny olona Andriamanina areo mbazy fa aoka hiaraka hatramin'ny Jerosalema izay anjotaka hanao trano ho an'i Jehova Andriamanitra Israely izy n'Andriamanitra izay any Jerosalema alleluia alleluia zareo fa etonay dia nanaitra mpanjaka zay tirisy anankiray Andriamanitra le malaza ny tenin'Andriamanitra nitahirin'i Jehova Kirosy mpanjaka tamin'ny fotoan'izany ilay mpanjakany Persia ary tena maka didy eo an-dalàna tamin'izany fotoan'izany mba haniny anatanteraka an'ilay tenin'i Jehova nampitoraina ny Jeremia mpaminany anakana ny tranon'Andriamanitra iray ary eo amin'ny andiny fahatelo eo ny soratra masina milaza mare izavy moa ianareo ny olona
fa mba hampanakery ny tity ampiarana ny tity dia ny mpanjaka aloha no tenandriamanitra voalohany ry amoaka n'ilay tity manjakana tamin'ny fotoana izany ary efa nivoaka ilay tity manjakana dia taika amin'izay nivoaka ary dia mora nitarika ny olona nampirisika ny olona tamin'izay fotoana izay mba hanangana ny tranon'andriamanitra eo amin'ny andiny fahatelo amin'izay dia mafisy ny tsara lay andraikitry ny zanak'andriamanitra lay andraikitry ny olon'andriamanitra hoy ny fanaza izavy anareo ny olona iza ny olon'andriamanitra andriamanitra ny aombazy aoka hitsangana izy anatanteraka ny fananganana ny tranon'andriamanitra izay tiana ambara zasy ianao lay fitsen'andriamanitra dia ilain'andriamanitra ho mpiara-miasa amin'andriamanitra ry rahalazana basy aoka tsy varimbariny ianao aoka tsy am'tanytena anao amin'ny olona izao tontolo izao ianao variana ho zavatry ny tany fotsiny ihany fa ity tany ty anie ka misy veta ihany e ianao sanange zany e hoy ny hiratsika tao hoe ny raosy dia mety alazo mety olono ny raosy ataony zao tontolo izao so la ihany an-danitra kokosany misy ny raosy tsy olono lay fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra izany ho aharitra mandrakizay ary zany no mbola tokony hanorenatsika ny fanantenantsika raha mivavaka ianao raha manompa n'andriamanitra ianao aza varina izao fiainana izao ihany fa izao fiainana izao dia mandany izao fiainana izao dia mety ilaozana tapika amin'ny fotoana tsy voavetra fa raha manaraka n'andriamanitra ianao raha manao soton'andriamanitra ianao raha miara-miasa amin'andriamanitra ianao dia ambara aminao misy fanantenana ho anao any an-danitra rahalasana basy tsy veromaina ny fikaraisanainanao tsy veromaina ny asaka ataonao eo miasa n'andriamanitra eo sitrapon'andriamanitra ho valiana soa izany andraisana fitahina izany ary ho maharitra mandrakizay lay fiarahanao amin'andriamanitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay tianentana ny zanak'andriamanitra ao izay somary variana matorotoro variana amin'ny zavatra manontany variana amin'ny zavatra nofo eto amin'ity tany ity amin'ity hariva ity manaitra antsika andriamanitra mba hihevitra ny asan'andriamanitra rahalazana basy hiara-miasa amin'andriamanitra hitsangana iray ampandroso ny asan'andriamanitra ampandroso ny fiangonan'andriamanitra hitsorana mibanga eo amin'ny asan'andriamanitra betaka ny zavatra mibanga eo amin'ny asan'andriamanitra amin'izao amihenatsika izao izy amono asan'andriamanitra misy re izao sy ianao olom-boafonto zanak'andriamanitra efa natsian'andriamanitra no izany dia zao manaitra anao hiatsoandriamanitra amin'ity alahady hariva ity mba hitsangananao hitsangananao ny asan'andriamanitra halleloia any amin'ny Isaia toko fahatelo andiny faharoa folo telo ambin'ny folo dia miresaka ny tenin'andriamanitra izany nanaitra azy tao amin'ny akaniny ny tenin'andriamanitra andriamanitra mihitsy ny nanaitra an'ity mpanompony ity mba anatanteraka ny fanamarinana ny tenin'andriamanitra raha mamaky ianao dia nanaitra azy andriamanitra mba haniny mba hanangana iray mba hanorona iray ny asan'andriamanitra ary dia tsangany re ka niaraka tamin'ny andriamanitra Isaia roa ambin'ny andininy fahaenina andininy fahafito dia mahita itsika hoe tenin'andriamanitra mane maniraka mpitily eny amboniny mandanao ary Jerosalema ary dia tsy mahazo mangina ire tsy mahazo mitsahatra ire manam-panao any Jerosalema ho mafy orona sy ho teraina amin'ny tany manana programa andriamanitra manana zavatra imen'andriamanitra ka ho ny tenin'andriamanitra indro maniraka ty eny amboniny mandanao ary Jerosalema miresaka ny amin'ny fiangonan'andriamanitra izany ary reny mpitily ireny reny olona miran'andriamanitra reny tsy mahazo mangina ireny tsy mahazo mitsahatra reny satria nahoana andriamanitra matsy manana programa anao a Jerosalema lay fiangonan'andriamanitra ho mafy orona ho teraina amin'ny tany araka ny voalaza ny soratra masina noho izany zavatra lehibe anankiray anairan'andriamanitra ny olona na ny fiangonana dia zao ny tenin'andriamanitra ety ny mpanompon'andriamanitra tahaka an'izao naniraka ny akay andriamanitra hoy ny olona milaza amire antso mbola tokony hanaovana ny trano Jehova izao ary izay natonga ny tenin'andriamanitra iresaka ity
fanambarana ity minaza mareo ny olona dia minaza amin'ny simolatoina manao trano Jehova ireo dia tamana taotrano misy valindrina izy ireo fa Andriamanitra nanaitra satria nahoana dia anaitra ny olona Andriamanitra fa tonga ny fotoana tokony natanterahana ny asan'Andriamanitra ijerena ny asan'Andriamanitra ampandrosoana ny asan'Andriamanitra ary zany ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonany analasana basy ko raha toriana aminao ny tenin'Andriamanitra izao tenin'Andriamanitra toriana izao fa nairan'Andriamanitra anao izao mba hitsangananao andehananao hiara-miasa amin'Andriamanitra. Halleluia. Zany ary raisoanao zany afatra izany tahaka ny toriany akay ny tenin'Andriamanitra fa izany ary efa nitoriana ny tenin'Andriamanitra ary natosika Andriamanitra izany notoanan'Andriamanitra izany dia kaitra ireo ireo nitsangana ireo atao rinan izay ny fomban'Andriamanitra ary azontoka fa niaraka tamin'izany toa ny fitahin'Andriamanitra. Tsy lao hoe nitahin'Andriamanitra ny fiainanao toany ny asan'Andriamanitra jereo ny asan'Andriamanitra atao milohalahany asan'Andriamanitra aza mba hivanina aza hodina tsy hita ny asan'Andriamanitra ary rehefa manatanteraka n'izany ianao dia ho hitanao fa izao hiaraka aminao hitahy anao hanesoa ny fiainanao Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Zavatra faharoa zavatra mbola ataon'Andriamanitra mba anairana ny olona eo anoloany fanaovana ny asan'Andriamanitra dia hijerisika fa misy ihany koa indraindray Andriamanitra mihitsy no misakana ary rehefa sakanan'Andriamanitra izany dia ny olona izany dia eo no mahatonga ny fanairan'Andriamanitra mahatonga ny olona tsy ary tena ka hitodika indray eo amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Amakisika ao amin'ny bokin'ny Jona toko voalohany diny fahaefatra hatramin'ny diny fahaenina fa Jona fa Jehovah natoka rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nisy tafiditra mahery teny amin'ny ranomasina ka dia efa nilovaky ny sambo dia raiky tahotra ny matiloka sambo taraina tamin'ny Andriaman'ny avo sady nanary tany anaty ranomasina ny entana natao amin'ny sambo mba hanamaivana ny sambo fa Jona kosa efa midina nakao anaty sambo ka nany reniky ny torimaso dia nakeo amin'ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe inona no hevitrao ny matory mitsangana ka antsony Andriamanitra fa angamba hevitra antsika Andriamanitra ka tsy faty isika. Zany koa fa tantara efa mety fantatrao ihany miresaka ny amin'ny Jona mba hivoalaza ny tenin'Andriamanitra hoe natokaza ny teny Jehova tonga tamin'ny Jona zanakeo ta ny teny Jehova manao hoe mandehana makany Ninive torino teny Ninive hoy Andriamanitra fa Jona niodina Jona nanamaivana Jona zay tsy nakato ny tenin'Andriamanitra ka dia laza ny filanana handeha ho antasy izy araka ny voalaza soratra masina. Zava-misy nanaitra azy Andriamanitra raha nandeha tsy amin'ny ayay Jona nampiasa ny volany andeha hitototoa ho an'ny Tarsisy fa tsy andeha ho an'ny Ninive dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy fahaefatra ary Jehova Andriamanitra dia natoka rivotra mahery teny amboniny ranomasina ka dia nisakana ny fandehana ny sambony Jona tamin'izany fotoana izany voakorotana tanteraka nitsy ny programan'ny Jona. Indraindray eo amin'ny fiainantsika mpanaraka an'Andriamanitra dia ny zavatra voakorotana mihitsy rehefa mandany sapon'Andriamanitra ny olona rehefa mandany programan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra anankiray indraindray Andriamanitra mihitsy no mandefa ny rivo mahery mba hisakana izany anakorotana ny programanao mba tonga fanairana anao eo alohan'izay sitrapon'Andriamanitra izay fa nitanjon'Andriamanitra anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rahalazanam-bavy. Tsy mahazo mandeha ireritsika rehefa novitrian'Andriamanitra fa tsy maintsy miara mandeha amin'Andriamanitra hatrany hatrany. Fa Jona nandeha irery nanana programa manokana andeha ho an'ny Tarsisy fa iotana tsy andeha ho an'ny Ninive araka ny falaza ny tenin'Andriamanitra eo. Jereo tsara ny fiainanao indraindray Andriamanitra dia mandefa rivo mahery anakorotana mihitsy ny fiainanao mba tonga anao atsiary tena fa nairan'Andriamanitra izao
Faranjona moa dia voatsika tany amin'ny lalina mihitsy, tonga tany Kipriasan rano, tonga tany terrain fifatikanina forcé atelonandro tao Kipriasan rano Jona, fa tao izy natsiatenaka mivavaka satria nanaitra azy Andriamanitra tandalan-diso tamin'izany fotoana izany. Rehefa mivavaka ilay izy natsiatena Jona dia hoy ten'Andriamanitra hoe io sambo lehibe io nalay asan-drano lehibe io no mitondra ny Jona tonga tany amin'ny moropasik'i Ninive mba hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra lay asan-drano lehibe tokony hitelina, tokony hamono, tokony tena ampitsahatra sy hanavoana ny tantarany Jona. Iny no novain'Andriamanitra rehefa natsiaro tena, rehefa nitodika, rehefa taika tamin'ny toromaso-panahy. Tsaratsara ny fanontanian'ilay kapiteny sambo rehefa nitona ka tany afanamban'ny sambo izy, nahita ny tipitoroteny matory, nahita ny tipitoroteny variana ary manadiny ny asan'Andriamanitra. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra no nampitenen'Andriamanitra ilay jentilisa ka niteny milaza hoe inona no heritrao ilay matory. Ndairay ange dia misy olona mpiara-belona aminao ampitenen'Andriamanitra mihitsy. Ianareo mitavaka ny Jesosy mamonjy zakatsy fivoriana ianareo androany dia mahatsiaro menatra ianao fa nanadiny fivoriana, nanadiny fanompona. Ianareo moa mpiany Jesosy mamonjy fangatsy fitorian-teny ao amin'ny section missionareo androany dia renahy jentilisa mihitsy no taira ampiasan'Andriamanitra mba hanaitra ny olombavonjy izay matory tafika ao toromaso-panahy, manadiny ny asan'Andriamanitra, manamaivana ny asan'Andriamanitra ary mampiasa zavatra maro Andriamanitra hanairana antsika. Fa izao anefa rehefa tainan'Andriamanitra ianao, rehefa voasin'Andriamanitra ianao, mitsangana matsiarovatena mitodia ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hitahy ianao Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Halleluia! Mivain'Andriamanitra ny fandehan-javatra rehetra. Rehefa natsiaro tena kaneky Jona, inona ny zavatra nitsanga? Namboarin'Andriamanitra indray ilay asan-drano, nitezen'Andriamanitra indray ilay asan-drano, anana fisainana andeha amin'Itsimantana amin'ny moropasik'i Ninive. Ary iny ilay fitaovana nataon'Andriamanitra mba hitondra ny Jona hanatanteraka ny asa fitorenteny izay nilain'Andriamanitra azy. Za dia resy lahatra raratsana ambavy Andriamanitra manara-maso ny fiainantsika olombavonjy. Rehefa nofonjen'Andriamanitra ianao, tsy avelan'Andriamanitra andeha irery ianao, tsy avelan'Andriamanitra hipirioka ianao, tsy avelan'Andriamanitra andeha amin'ny sitraponao manokana ianao, fa tairin'Andriamanitra ianao, vazon'Andriamanitra ianao, aisin'Andriamanitra ny lalanao. Ary tonga fahatsiarovan-tena ianao ka tena miainka ianao, tena mibebaka ianao, tena miainka ianao fa diso ny lalanao ary tokony hivery amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia mahay mitondra anao amin'ny lalan'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary azo antoka vazao mbola misy fitahina manana ambiampy, hitahin'Andriamanitra ny fiainanao hatramin'izany. Halleluia! Aza-be fanahina fa manana fitahina, hitahina ny fiainanao Andriamanitra. Indraindray mety misy loza havelan'Andriamanitra mihitsy ho tonga amin'ny fiainanao mba tonga an'Andriamanitra hanaitra anao ary tanjon'Andriamanitra dia izao hahatongafanao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsaroko mpiasa tao amin'ny orinasa anankiray aho tamin'ny fotoanandro. Efa elaela ihany nahatsapako fa niantsoay Andriamanitra eo amin'ny asa fanompona, fitoriana ny filazantsara. Nefa ela loatra ilay nanaovako ny fitadiavana asa satria tena mitondra ny mangidy koa tamin'izany fitadiavana asa izany. Somary nambarako teny angamba tamin'ny fotoanandro satria ilay anankiray alitra ny 3 volana mipaka miala ao an-trano amin'ny 5 maraina amin'ny 2 tolakandro velona ao an-trano. Mandeha mitety birao, mandeha mitety orinasa, mandeha mitety tena maro samihafa, 3 volana mipaka ary tsy manam-bolana dia ariany any anaty posy any. Mandalo eny amin'ny vitrine na mahita ny mofogasy, tsisy vola tia posy na ariany.
dimy maraina miala ao an-trano mandeha mitety tanàna maro samihafa tao mahajanga ny segny tantara ary tetena hita mihitsy hoe mafy zany mitady asa fa tsy mahita sapako zany nandalovako zany mba nahita ray ary dia tafitra soa tsara teo amin'ilay orinasa anankiray dia somary nanamay fanan'ilay antso n'Andriamanitra efa mba nahita asa aleo mihitsy aloha mba hiasa aleo aloha hiasa aleo aloha hiasa ndray ampy raha nanao ny asa koa toy ny fanao andavanandro ny contrôle machine tamin'izany fotoana zany dia ny asa nanao ny asa koa ary tamin'ny fotoana anankiray tsy naposika dia nitapahany machine lay lohatanako lohampanondro mihitsy tapaka tena tapaka ny lohatanako ary rehefa tapaka lay lohatanako dia tonga tao anatin'ny saitra io ary lianao satria nantany antsin'Andriamanitra ianao satria nikiry tamin'ny fitiavam-boly ianao satria nikirika mbola nifikitra ianao tamin'ilay asa zay notadiavinao io ary lianao tapaka ny tanako ary nomokatao dia tonga teo amin'ny fahatserovan-tena fa nairan'Andriamanitra izany ka mba ratsy zany ka mbola tamana tao amin'ilay orinasa fa misaotra n'Andriamanitra manaitra Andriamanitra ka na dia toy ny loza aza ilaindray lay fizeo ny fanahin'Andriamanitra rehefa kirikirika sy manaiky ny aotra n'Andriamanitra isika dia nataon'Andriamanitra izany ary nagaga fa teo natonga ilay fahatserovan-tena taorina kely zay dia napetraka ny hatrano démission ary rehefa napetraka zany dia nivavaka misaotra n'Andriamanitra rehefa napetraka mabavaka ny tanako dia naliry ny lohatanako ary tsy hita ty ratsory amin'izao fotoana zao fa naliry tsara dia raha Andriamanitra larazanadazo isan'ny fangakanana nataon'Andriamanitra izany nankatabo tamin'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra tapa-kevitra apetrako ny démission sy angatakamo itsony aho fa izao misy tompo ampanirio ny tanako sy trano ny tanako misaotra n'Andriamanitra aho naliry soa tsara ny tanako tsy mahita ty ratsy ohatsiny na dia kely aza mihitsy dia raha Andriamanitra ny amin'izany fangakanana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako zany teny aminao ny asa mare Andriamanitra manaitra ny olona rehefa variana amin'ny sambatry ny tany isika rehefa variana ka manamaifana ny fanotan'Andriamanitra isika manaitra Andriamanitra ary raha mahatsiaro teny ianao izay fanairan'Andriamanitra izay dia lazako aminao fa verin'Andriamanitra iray eo amin'ny fiainanao ny fitahina na ny fitahina ranofa na ny fitahina ara-panahy ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany zona rehefa natsiaro teny na dia tany akibo ny asany rano aza zona na dia tany fanambany lano aza zona rehefa natsiaro tena nitodika tamin'Andriamanitra ina zavatra nitsangana ny ain'Andriamanitra rehefa ny ain'Andriamanitra naverin'Andriamanitra iray totsoa tsara tany Ninive nitondra ny tenin'Andriamanitra ary nagaga ko zao ny sifoazo ampanahy lehibe sisy tahaka izany tany Ninive hatramin'ny mpanjaka hatramin'ny olona tsotra dia natsiaro tena ka nitodika nibebaka ny fandianina niverina tamin'Andriamanitra fifoasam-panahy lehibe no nataon'Andriamanitra satria rehefa manaitra Andriamanitra manana tantona lehibe ho tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra somary misy salefena kely ihany nataon'Andriamanitra tatorina rehefa nibebaka Ninive ondray Jona hoe tezitra mafy aho satria tsy natanteraka an'ilay teninao ianao naninona tsy narika anao Ninive tezitra ndray Jona eto ray dia misy lesina anankiray ohatsika mpitory-teny rayray sy ampy ilay fitiavana fanan'olona rehefa tsy ampy ilay fitiavantsika fanan'olona dia manjary tonga mora miditra ny fangalana mora miditra ny fialona mora miditra ny zavatra maro samihafa dia indray aza mpitory-teny dia olona nitaona lasa miady amin'ny teorina fanareny zany nitaona olona izy nefa ilay olona nitaony lasa nifankitory amin'ray niady amin'ny edinray sy teny kely nana fotoana ny zavatra kely tsy nifitorizan-kevitra ny zavatra tsy dia niambona-kevitra loatra dia nisy familanana ary dia raikitra ny anty tsy ampy ilay fitiavana fanan'olona Jona mpitory-teny tsy
tonga teo Jona mialokalaka satria misy tanatanamanga azo mandravina lehibe anankiray naniry taona tonga ialamotsy nasoaina Jona nialokalaka teo amin'ilay alokalokalay ravina ary tamin'izay fotoana zay dia falifaly Jona kanefa tao anatin'ny ray alina mosa indray dia nisy rivotra mamay namely amin'ilay azo tamin'izany fotoana zany tezitra ndray Jona dia rehefa ndraikiray manefitsika mpitoro-teny mihitsy Andriamanitra fa izao izy meteza ho tefian'Andriamanitra anjany anjany ianao. Alleluia! Ndraindraika manefy antsika olo vafotsy, manefy antsika olon'Andriamanitra Andriamanitra eny an-dalana eny dia misy zavatra mety tsy takatra izay tsika tezitra ndray Jona ary rehefa tezitra izy aleo maty aosy aleo tsy maty mety aminao le zavaty amin'izao Andriamanitra mety zao mandrapahavatra mety amiko zao. Jona ianao nalahelo tanatanamanga zay tsy nataonao, lay tanatanamanga zay tsy nisasaranao, nanalokaloka anao, nahafaly anao fotoana vetivety nefa tao anatin'ny fotoana fotsy io dia nalazo sy maina izany. Nalahelo anao rehefa maina, nalahelo anao rehefa maty ilay tanatanamanga. Nahoana moa Andriamanitra tsy alahelo raha mandinika ny Ninive misy olona amanetsiny, misy mitsompo maro izay tsy mahalala ny havia na ny havana eo amin'ny fanompoan'Andriamanitra koa kanefa ho aringana ao anatin'ny fotoana fosy satria mpanoto izy ireo efa tena velo ny kapoaka ny famarana ny samby dia zao tsy maintsy ho aringana ireo raha ohatra ka tsy mibebaka tanteraka. Kanefa rehefa mba nandeha ianao mitoro-teny taminy nibebaka ireo na tsy ary-teny ireo niverina tamin'Andriamanitra ireo malahelo amin'ny Andriamanitra zany no antony tsy nandianao ka satria nitanjon'Andriamanitra ny programan'Andriamanitra famonjena fanahin'olona na lasana latsy dia ro mahafinaritsy Andriamanitra zay ny tanjon'Andriamanitra zay ny programan'Andriamanitra ny nitasa fanompona ataotsika eto amin'izao tontolo izao ny amonjy fanany olona ny amonjy ny fanany olona ho any afiaina namandrak'izay any an-danitra koa manaitra antsika Andriamanitra eto amin'ny tompoerany tony enahity any aty mbokorotana mihitsy ny fiainanao zao anefa raha manaitra anao Andriamanitra voazo amin'ny toromasom-panahy mitsangana atao fasitrapon'Andriamanitra aorinan'izay dia ho hitanao fa izao hitay anao Andriamanitra manana tanatanamanga maro naloka ny faminao Andriamanitra ampaherezana anao, anakanana anao, ampifaliana anao, raha miverina anao, raha mifoy anao, raha mitsangana anao manatanteraka sitrapon'Andriamanitra azo antoka fa zao mahatoky ilay Andriamanitra ikana sanabady amin'ny lioka toko faharombelopolo andiny fahaelopolo hatramin'ny faharombelopolo azonao vakina rehefa tonga any an-trano miresaka momba ny Petera nandany tompo rehefa nandany tompo Petera lay nialana fanafody nirehatra teo amin'ny fipirihana ny filasan-tsary tamin'ity fotoana anankiray ity dia nandany tompo intelo Petera zay ny filasan'ny tenin'Andriamanitra io ary rehefa nanday intelo Petera dia hoy ny voalaza hoe nisy akoho naleno taorinan'izay nisy akoho naleno dia very lay fahatserova lay fanahinan'Andriamanitra lay tenina marany tompo talohan'izany andahy teny ianao ary taorinan'izay tena neno lay akoho ary niverina tao an-tsainy Petera ilay tenin Jesosy ilay tenin torino ilay tenin'Andriamanitra ary nanomboka teo dia nitodika anakany amin'ny Jesosy ity Petera itya teria milapa ny fitsarana rehefa tamin'velana izy tamin'izay fotoana izay indrindra dia nijery azy koa nitompo maso azy Jesosy ary nanomboka teo dia natsiaro tena Petera nanenina Petera nitomanina avy dia mamy Petera soa ihany fa nanaitra azy Andriamanitra ka tonga tao fahatserovatena mba hibebaka Petera raha sanabady ao ngamba mieritreritsika hoe fa inona nazo any Petera dia nanday telo any Jesosy za sena koa ne mety misy zavatra maro mety efa nandavatsika any Jesosy tao am-ponao mety efa nandany tompo ianao mety intelo ihany azy
sehatra ny fanamarina tena aza makana menka ny Petera apôstôly fa malinona nde nanday te nalinona nde nasananda any Jesosy Petera zay aloha ny azy fa misaotra n'Andriamanitra fa nanaitra azy Andriamanitra na tsy ary tena izy a tonga tao amin'ilay fibebahana Petera anditsika andiny tena nanahoana ny fiainana ho ara-panahy ary zanak'Andriamanitra io no voafotsy raha tena efa nandany tompo tao anatin'ny fola ianao raha tefa nandany tompo dia mitsakatangana ny tenin'Andriamanitra ianao raha tefa nandany tompo dia misamarinana teo amin'ny fanaovana fahafolokarena ianao raha tefa nandany tompo teo amin'ny fanatanterahana an'ilay antsin'Andriamanitra mba hitsoro fahafolambelona ianao hiasa ho an'Andriamanitra ampaloso ny asan'Andriamanitra nalaina kivikivy reratreraka variana tamin'ny zava-poana natakary zavatra hafa ny fanomponan'Andriamanitra raha dia fa mba nandany tompo ianao ary mety tsy intelo ihany mety efa impolo mety efa indroapolo nandany tompo tamin'ny zavatra hoe everinao fa madinidiniky fa mitiano rany takariva ke manaitra tsika Andriamanitra nalasana batsy tinio ny fiainanao zay nandavanao ny tompo lay Jesosy namonjy anao lay Jesosy nanofanao lay Jesosy nividy anao tamin'ny rano nanaditonga soronao anao teo amin'ny atsitalin'ny Kalvari kanefa nolavinao tamin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra izy tao nanampalahelo ny tompo teo amin'ny fiainanao ary zany dia fandavana ny tompo zany amin'ny ariva ity aza velandany fotsiny zany fa manaitra anao Andriamanitra mba hiverenanao mba hitodianao ka azana matateraka indray any sitrapon'Andriamanitra dia hitay anao ndray Andriamanitra nalasana batsy dia no mafimazy Andriamanitra noho izany Andriamanitra dia manaitra atsika amin'ny ariva ity mba hitodia fiekantiny atsika ny tenatsika ry ralasana batsy rehefa mandiny tena tsara ianao hitanao fa tetenao nandany tompo tamity ianao nandany tompo tamitsy ianao nandany tompo raha tsy ary tena ianao ka hibebaka amity androany ity azo antoka zato isan-jato hamerina indray ny fahasoavana eo fiainanao Andriamanitra ary manana vitahina mbola hitahina ny fiainanao indray Andriamanitra halleluia ampanirina Andriamanitra indray ny tanatana manga ampanirina Andriamanitra indray tahaka ny ampanirina Andriamanitra ny tanako ny ampanirina Andriamanitra ny fitahina Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia hitanao fa sao Andriamanitra mahatoky Andriamanitra ry havana sanakray ihany koa indray amin'ny alalan'ny mpaminany dia manaitra Andriamanitra mbaraka amintsika ny tenin'Andriamanitra miresaka ny amin'ny mpaminany ihany maray ary miresaka be dia be ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra manodidina an'izay ao amin'ny Samuela faharoambin'ny folo ndiny fahafito ka hatramin'ny andiny fahasivy miresaka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Davida mpanjaka Davida olona ambony mety ho sarotra ny toroteny amin'ny olona tahaka an'izany ary eny Andriamanitra namiraka mpaminany anankiray Andriamanitra mba hitondra fanairana eo amin'ny fiainan'ny Davida ilaitsika ny mpaminany halleluia dia reo mafimafy Andriamanitra namiraka mpaminany anankiray Andriamanitra tsy iza fa natana izany tonga ity mpaminany mitondra sary teo amin'ny fiainan'ity Davida ity tamin'ny alalan'ny teny fahendrena amanohitra dia nanantona ny mpanjaka izy ka miteny milaza ry mpanjaka teo mitany anankiray tekisony nanankiray manandaza manankarena manana miantso nanambahita lehilahy dia ondany tsoa nisy olo-mahantra anankiray izay tsy nanana fa tsy olo vavikely anankiray ary olo vavy io aza dia zao nataony tahaka ny zanany mihitsy ka matetika nolanjay ny tena tsorony ary dia tamin'ny fampihinanany sakafo ny nampisakafoanany azy tena tiany ilay olo vavikely anankiray tonga ny fahirinay mpanan-karena fa tsy manalaina ilay manoso ny tany an-tsaha atao sakafo an'ilay fahiny fa tonga izy tena napakevika hoe io ondry n'ilay mahantra io no alaiky ka vonoy atao sakafo n'ilay fahiny raha misy ataon'ny fanjakanao ny toe zavatra tahaka
tahaka an'izany, inona no tokony atao an'izany olona izany? Tsy naposina. Ary ty zavatra tsy aposina tahaka izany tsy eo amin'ny fiainantsika indraindray. Eo amin'ny maha olona ny olona, ny olombelona ty olombelona tokoa indraindray. Ary dia avy hatrany dia misafoaka tany, atao maty izany olona izany, tena ho atao maty izany. Ay, zay le fanapakevitra, zay le lalàna tokony anapaka azy, atao maty izany olona izany. Tsy ho velomina mihitsy izany. Eo ny mpaminany ry mpanjaka. Ianao an'izany ny naboto lay lehilahy izay mahanty nalefana tany amin'ny anty, maty tany izy, ary ny vatany dia nalainao batseo. Ary ianao dia nanana ny ampy, nanana ny ampy ianao, ary amina mitsy ampy aza moatsy mbola vonona avy Andriamanitra anome anao, satria izy nisy nanangana anao ho mpanjaka teo amin'ny Israely. Ianao anisan'ny ny mpanjaka, ianao mihitsy lazaina loatra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tanondrika Davida satria tao amin'ny tena sehatra nisy azy mihitsy any, isarisary netiny mpaminany izany. Ry havana malala, natsangana Andriamanitra ilay mpaminany, anairana amin'ilay mpanjaka be voninahiny, mba ho tonga amin'ilay fahatsiarovantena. Ary isaorana Andriamanitra fa rehefa nandreany izany, afaka netin'ilay mpaminany izany any, ity Davida mpanjaka ity any, tonga teo fahatsiarovantena, ny tonga teo safin'Andriamanitra, ny bebaka izy any. Ary amijeny ianao ny fibebahana taon'ny Davida ao amin'ny Salamo 1:5, tsy fibebahana tsotsotra, tsy fibebahana kamena, tsy fibebahana amina tanteraka, ary natonga azy ho tafaverina tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Manana zavatra maro anairana antsika Andriamanitra. Raha maniraka mpaminany eo fiainanao Andriamanitra, manaitra anao mba hitory teny aminao, mba hitondra ny afatra Andriamanitra eo aminao. Raisy ny tenin'Andriamanitra, ampiaro ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Aza mangataka aminy amin'izany ianao, manao fampiana avy hatrany ianao, dia ho hitanao fa izao hitsotra aminao ny tanan'Andriamanitra. Fa io fotoana io no fotoana anairan'Andriamanitra anao mba tonganao tafaverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra iray. Manaraka izany, manana zavatra maro anairana ny olon'Andriamanitra mba tokafany olona ny sitrapon'Andriamanitra. Lasa ny fotoana fahazonao-vakiana ny Jaona 1:20, ndiny fahatelo, ndiny fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Lasa ny tenin'Andriamanitra tamin'ity andininy ity indray, lasa ripetera ny taona ny mpianatra, antena raha atao rahalahy ozy. Ary isan'ny tena mba naraitsay, petera ilay nafana foa, izy ny taona ny mpianatra, antena raha atao rahalahy. Satria spesialiteny zany, tena raha atao rahalahy ozy. Anaraka anao koa zay, hoy ireo rahalahy namany, nandeha izy ireo, nandeha, nanaraka, nampiasa ny traikefa. Fa hoy ny Baiboly hoe tsy nahazo na inona na inona indray, tsy nahazo. Lesona mitsoantsika ao anatin'izany fatantara efa fantatro izany. Indraindray ny zava-misy eo fiainanao, ny tsaom-piasanao eo fiainanao, dia nisany zavatra anankiray anairana Andriamanitra anao. Mety niesaky ianao, mety ny kely aina ianao, mety ny zavatra maro ianao, fa tsy nahazo, tsy namokatra, tsy nisy na inona ny tranga teo amin'ny fiainanao. Fotoana izany tokony hitotianao ao amin'Andriamanitra hoe Tompo, inona ny tokony ataoko eo alohan'izany tsaom-piasako izany? Inona ny tokony ataoko? Tsy nampaka anankiray tsy navavolombelona, natsopa ny asan'ny Tompo aozy, nefa dia nangataka miantsoa. Ary zavatra nisy nety niezaka, nana zavatra maro tsy namokatra. Varotra sakafo, indray andro izy varotra n'ilay mofo-dopaina ireny, tratronana teny amin'ny fivarotana, mitsahan'ny olona ny mofo-dopaina potika tsisy ho raisina ny mofo-dopaina mantsony. Kefoka nandeha loatra, fa nairan'Andriamanitra any. Saotran'Andriamanitra fa ankehitriny izy tonga amin'ny sehatra ny asan'Andriamanitra. Dia raha ho Andriamanitra ary lasa nampavy izany. Zavatra misy izany fa nairan'Andriamanitra
eo amin'ireo tsy fampiazana, eo amin'ireo tsy fampiazana, eo amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainanao. Dia fotoana tokony andiniha tena ijerevana hoe tompo, inona ny tianao ambara, inona ny tianao lazaina eo anatin'izao toejavatra izao. Ary izay ny fotoana nairana Andriamanitra anao mba hatokanao eo amin'ity ondamana ka eritreretana manao hoe inona ny tokony atao, inona ny fanapakevitra tokony ho raisiko. Ary raha amin'izay fotoana izay ianao no mandiny tena ka matsiaro tena mitokisa ka manontany an'Andriamanitra mba manoka fotoana foy ianao mba hivavaka, mba hifady amina ary hanolo tena ho an'Andriamanitra, dia milaza marina aminao aho anokatra lala tandresena ho anao Andriamanitra. Alleluia! Aza vela andalo fotsiny reny fotoana tsy hombiazana reny. Fotoana tokony andiniha tena, fotoana tokony hitodiana hoe sao dia manaitra ahy Andriamanitra. Ary raha manaitra anao Andriamanitra, mitsangana, mivoasa, ary rehefa mitsangana ianao ka mandroso ahy, manantsona an'Andriamanitra, manontany an'Andriamanitra, dia lazaiko aminao aho fa hisokatra ny lalana ary hiverina aminao aho ny fahombiazana amin'izay fotoana izay. Tsy nahazo na inona ny Petera sy ny namany, efa mpianatra, efa apôstôly, efa mpanarato fanahy kanefa miverina nanarato foro ilay. Inona zavatra mitranga? Tsikaritra ihany fa Jesosy io miteny io, ary rehefa fantatry izy ireo ihany, ary tokony nanometoky azy asa matahotra izaho ihany ereky. Ary rehefa tonga teo an-tanety dia nomena baiko ny mpianatra milaza manao hoe ry Petera, inona ny zavatra tena tianao? Reto asan-drano nambasananao reto ve sa izaho tena tia marina fa ianao, tena tia marina fa ianao? Ary dia milaza ry tao ambony Petera, ianao mahalala fa tianao aho. Lesina ny menazy afangany ty fanazavana hoy ny tompo milaza manao hoe fa any ny fikelitro, andrasy ny fikelitro, ary torina izay any dia nomena fampahiresana ary tafagorina tanteraka ity Petera ity. Ny mpilaza tantara izay tsy voasoratra mazava ao anatin'ny Baiboly kanefa mety azo inona ihany hoe nanapa-kevitra Petera ka miteny hoe eny fa na te ny fahafatesana aza dia ekeny no ny amin'ny fitiavana ny Jesosy any. Ary mpanao tantara dia milaza fa ny fahafatesany Petera dia antona tamin'ny Asidalina ka natsingoloka ny fahafatesany izany any. Mpanompon'Andriamanitra izany fa tsy ekeny itoy amin'ny fahafatesany Jesosy. Ry hafana malala, nanaitra azy Andriamanitra, izay fanainan'Andriamanitra izay no tiana apetraka ao am-potsika amin'ity hariva ity. Ary raha manaitra anao Andriamanitra mba hitototoa indray ka hihevitra ary hitotika amin'Andriamanitra ao sitrapon'Andriamanitra, mitsangana atao fo sitrapon'Andriamanitra, dia ho hitanao fa izao manan-javatra be dia be mbola hita hinanao, ampahiresanao, ampahombiazananao Andriamanitra ny havana. Raha mifiry amin'ny ankavianao na mifiry amin'ny ankavanana ianao, sofinao tian'ireo finao ka ilaza manao hoe ity no lalana ka andehanao. Fa nan'Andriamanitra koa izay tonga ao anatinao, izay miteny sy mipitsika aminao, dia nisy fanahiran'Andriamanitra izany, anairan'Andriamanitra anao. Impiry moa Andriamanitra no manaitra anao. Indray efa tonga ny amin'ny efatra maraina, efa manomboka manaitra ny fanahy masina. Mifaza amin'izay antena mandoantika amin'izay mivavaka. Efa indray dia mbola miolona kakavia tahaka ny Savia, miolona kakavana tahaka ny Savia. Ary indray dia mitady lalantsika mba nanomboka aina kely, nanomboka aina kely, mbola mievaka sasany izao mbola midimy lasaka izao ary indray dia tsy tafafoa mihitsy fa variana ao anatin'ilay fiainany sasatra. Rehefa indray Andriamanitra dia manaitra, rehefa manaitra Andriamanitra izao ihany mitsangana ka mandehana dia ho hitanao fa izao ianto anao kampandresy ianao Andriamanitra ry havana. Lasa ny fotoana raha ho tanisaina eto ireo zavatra maro atao anatin'ny Baiboly ny amin'ireo fanairan'Andriamanitra dia manazavatra be dia be ho tantarainan'ny Baiboly fa mitanjon'Andriamanitra ny programan'Andriamanitra dia izao ny ahatonga antsika ho tonga amin'ilay famoazana ny fanahintsika. Raha natory mantsy ny olona dia tonga ny fahavalo ka namafy voaratsy, ary rehefa tonga izay voaratsy izay dia totra ilay voatsara. Ary dia izao sy tonga teo amin'ilay vokatra no tadiavina teo amin'ilay mpamboly tamin'izay fotoana izay. Ry hafana manalo amin'izao any farany izao miezaka mitevoro mitondra toromaso mpanamaro samihafa
aminareo fa mitiariva ity manaitra antsika Andriamanitra, mampitsangana antsika Andriamanitra mba hiazakazaka indray mba handeha amin'izay anatanteraka ny asan'Andriamanitra satria fotoana tokony foazany zanak'Andriamanitra izao. Aleluia! Fotoana tokony foazany zanak'Andriamanitra izao. Tsy mijery tsy mba mandinika ve ianao aviavana, mijery ny zava-misy manodidina antsika eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'izao tontolo izao mihitsy aza raha mijery ianao. Natsanga ty mba vaolana mba maika ny samokisy, natsanga ndray ty vaolana mba maika ny saka, natsanga ndray ty mahitadiavana maromaro tiresana mba maika nisy problème. Dia mahita sy manaitsika isanandro dia miaratsy reteo zavatra misy na ny toe-tsaina na ny toe-panan'olona amin'izao valinandro misy atsika izao, ary betaka miesy sy ny zava-misy maro samihafa to tena hita mihitsy miezaka ny devoly manao izay farahely azona mamotika sy manava ny fiainany zanak'olombelona eto amin'ity tany ity. Tsy mahita fa ianao niezika maro samihafa, tsy mahatazana ve ianao ny zava-doza izay no everina fa vaolana kanefa miamaizina ary tsy hita mihitsy ny vaolana tena azo antoka. Tehiteny aminao ao manaitra ny fiangonana, manaitra ny mpino, manaitra ny zanak'Andriamanitra eto amin'itony toerana itony mba hitsangana indray, mba hivavaka indray, hangataka amin'Andriamanitra hoe mila ny famanina ao izay Andriamanitra. Somary navazantarazana bafo veribery ny kalok'Andriamanitra teto matetika tatoato le tany isaky ny fotoam-bavaka, isaky ny atalata, isaky ny alakamisy fa tokony hivavaka isika anaovan'Andriamanitra famanina lehibe eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana satria izao ihany ny fahaolana ny famangin'Andriamanitra, ny fanainan'Andriamanitra, ny fiasan'Andriamanitra lehibe eo anivon'ny olon'Andriamanitra. Izany no lala tokana ahitana ny fandresena. Aleluia! Aizano anomboana izany ao amin'ny zanak'Andriamanitra, eo amin'ny olon'Andriamanitra, eo amin'ny olo-mafotsy, eo amin'ny olona izay efa nahatsangana atao hoe azary-biby ny famonjen'Andriamanitra. Misy izany ary andao hivavakantsika amin'ity hariva ity variana matorotoro ny zanak'Andriamanitra. Tsy ampy ny vavaka mbola tsy ampy ny vavaka, mbola tsy ampy ny fanoratena, mbola tsy ampy ny fietsena, sady mahita mihitsy hoe mbola tokony handroso lalindalina isika mba hisiny ny famangin'Andriamanitra lehibe eto anivon'ny ty fiangonan'Andriamanitra ity. Miezaka ny ray aman-dreny ara-panahy, miezaka manao fanentanana, miezaka manao fampianarana, miezaka amin'ny zavatra maro samihafa. Resako farany ireo ny vavatsika mba fantatro moa Andriamanitra niantso any Elia. Rehefa natsiona Elia tamin'ny fotoana andro dia fifazam-pana lehibe ary nandataka avy any an-danitra, nandataka rano tamin'ny alan'ny vavaka sy ny sisa ihany koa. Fa nisy fotoana teo amin'ny fiainany teny Jezebela ao amin'ny mpanjaka voly to fasibifolo dia hoy Jezebela hoe ataontsika vambika hoe eny oatra n'izany aza raha tsy ataoko tahaka ny iray amin'ireny mpaminany izay nyfoloiny ireny ny ainy Elia satria nandringana ny mpaminany ny tala Elia tamin'izany fotoana izany. Izany teny Jezebela izany no natsarina tonga any Elia ka nisokana tosa niaraka namonjy ny ainy fantatro amin'ny tantara fa nilazana ka nilefika izy ary rehefa tonga tany dia nitenika nilaza okizay Andriamanitra okizay alao fa ampiazay alao miaikaleko makisany ny razako ao ony fitarainana sy tomaninana taony Elia tamin'izany fotoana izany. Tsy hoy Andriamanitra rehefa natory Elia dia naniraka an'izany Andriamanitra anentomofo tao amin'ilay vato ary nifoazina ka indroa Elia no nomena izany mofo izany satria nahoana namatsy azy Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra namatsy azy Andriamanitra fa misy zavatra lehibe mbola tiana Andriamanitra ho tanteraha dia namatsy azy Andriamanitra no vatsian'Andriamanitra mofo voenty tao amin'ny vato mamay ity mpanofin'Andriamanitra ity ka dia natanjaka indray lasa naty afaka niazakazaka mandritra ny 40 andro 40 andro atao rinan'izay dia nanao fifahazam-panahy lehibe ary
azy Andriamanitra atao aorianan'izay. Za dia matsoka hoe mamatsy an'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity Andriamanitra. Dia ireo mafimafy Andriamanitra ny ao sotatro aloha alalazana bavy sotatro raha mba mitovy fahatsapana amitsy ianao. Fa za dia mieritreritra mihitsy manao hoe mamatsy an'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity Andriamanitra, fa mbola te hanao zava-dehibe eo anivontsika Andriamanitra. Nandalo fotoan-tsarotra lehibe ny ray aman-drenitsika ara-panahy teto. Ary maro le fandalinavina hoe raha izao dia izao dia izao dia izao dia izao dia izao dia izao. Fa misaotra ny tompo fa nandamoka zany vinavina ratsy zany, fa miasaka manao asa lehibe nanasitrana Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao dia misy famatsina izay omena Andriamanitra ny fiangonana, omena ny fampianarana, omena ny fanentanana, omena ny zavatra maro samihafa. Ary izy mihitsy no manao ohatra tonga tanevitsika mantoalika mivavaka mifadianina miaraka amintsika eto amin'ity toerana ity eo alohan'ny araika maro samihafa. Zany dia izao miaraka miodika amintsika eto amin'ity toerana ity dia hiteny aminao lasa manao hoe mamatsy an'ity fiangonana ity Andriamanitra, fa tenao zava-dehibe ho an'ny fiangonana Jesosy mamonjy Andriamanitra. Jery no mba mino an'izany dalasana bavy ao. Za dia matoky mihitsy fa izao fa vaninandro misy aty izao dia vaninandro amatsina Andriamanitra, anomanana Andriamanitra ity fiangonana ity tahaka namatsina ny Elia, satria tianao fifaham-panahy, tianao asa lehibe eo anivon'ny fiangonana Andriamanitra. Koa ity hariva ity raha manaitra anao Andriamanitra dia hitonana hoe andeha hivavaka razana bavy eo, andeha hamory-tena ho an'Andriamanitra itsika, afozy ny volan'ny tany, afozy ny rehatra maro samihafa, andao hifantoka amin'ny asan'Andriamanitra, andao hitsangana anao tena angataka amin'Andriamanitra manao nrehetra izay Andriamanitra ampiasao izay tompo vonona, satria manaitra na ianao, miantso na ianao, vonona izay Andriamanitra hiasa ho anao amin'izay rehetra mety ilainao Andriamanitra. Vonona venao amin'izany dalasana bavy. Andao ary hivavaka anao fanekena amin'ny Andriamanitra ilay amin'ity hariva ity Andriamanitra milaza manao hoe Andriamanitra ity izay efa nomaninao izay novatsinao izay ampizay Andriamanitra, fa vonona izay satria fantatray fa manaitra na ianao, vonona izay Andriamanitra. Raha vonona tokoa ary ianao mitsangana ka mivavaha amafisindray ny fanorantena amin'ity hariva ity. Sangana itsika hivavaka angataka amin'Andriamanitra, angataka amin'ny tompo mba fiainon'ny tompo indray, ho fanginy ny tompo indray, omeny tompo indray farisendahatra ao anaty hoe ity Andriamanitra atao fitaovana eo am-pelam-tananao ao, manaiky tompo vonona tompo atao fitaovana asana atao lanitra zo ny tananao mivavaka mandorantena amin'Andriamanitra indray amin'ity hariva ity. Ny tompo mampita izany afatra izany rehefa lahatra mihitsy aho fa fanahiran'Andriamanitra ny fiangonana izany. Betsaka ny matoritozy marimbarina eo anolohan'ny famatsian'Andriamanitra manamaivana ireny. Eo aminao milaza manao hoe ity androany hariva ity ataovao zava-dehibe